Omeny tombonandro vaovao izao indray isika, omeny fitiavany, omeny famirapo-a, mbola afaka ifampizara ny hafatreto, makasitraka ny rahavavy litera koa izay nanome ahiny anjara asa fanompoana, hampanetretena indray moa nitondrako an'izany hafatra zany eto anatrehonareo tsirairay avy. Ka aloha nitondrana ny hafatra dia andeha aloha isika hivavaka ho ny tenin'Andriamanitra, tena hoe ny fanahiny no hampiteny aheto ary ny fanahy koa no fanahy masina koa no hanokatra ny masom-panahitsika tsirairay avy, hametraka ny teny eo am-posika tsirairay avy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hitondrako ny vavaka eto. Raha imasinao mbola misaotranao indray zay raha mbola nomenao amin'izao tombonandro vaovao izao. Misaotranao fa noho ny fitiavanao sy ny famiraponao no mbola mahatafazorana eto. Misaotranao fa mbola menao hery, menao tombonandro, mbola afaka manompo anao eto. Misaotranao amin'ny zavatra rehetra. Misaotranao koa amin'izay rehetra mandalo ambany masonay tsirairay avy. Misaotranao koa amin'ny didy aman-draikitra izay ampitondranao aheto sy amin'ny fahaizako na amin'ny fahalalako ny izoroako eto, fa hanatanteraka ny sitraponao. Mifona tanteraka eto anatrehanao amin'izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, na ny fomba fisairana, na ny fomba fitserana, ny teny alokan'ny vava, na ny fomba famindra. Dia hifonako eto anatrehanao ary mangataka ny taridalan'ny fanahy masinao indray raha hitondra ny hafatreto, hosoro ny lelako toy ny lelany efa mahay ampitanenao araka ny sitraponao. Sokafo ny fomam-panahiny tsirairay avy izay handray ny teny, handray ny hafatreto, voninahitry ny anaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana sy ametrahana an'izany vavaka izany. Makasitraka topo, voninahitra teo anao rery ihany, hatramin'ny aniko aho mandrakizay. Halleluia. Amen. Amen. Araka ny voalaza teo moa hoe izany no voatendry ny tompon'andraikitra hampitan'izany hafatra izany eto anatrehanareo tsirairay avy. Hampanetretena no hitondrana an'izany hafatra izany eto anatrehanareo. Araka ny lohahevitra n'ity volany ity moa dia volany fanavahana. Dia agnatin'izay anefa dia ino moa ny atao hoe fanavahana? Fatao hoe fanavahana izany dia miavaka ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy, satria izay no teny Tompo, avako ny manompo azy sy ny tsy manompo ahy. Izany hoe misy tambiny izany fiarahana amin'Andriamanitra izany. Miavaka ny olo miaraka amin'Andriamanitra, na dia mandalo ady sarotra, mandalo olana, dia misy foana ny fiarovana, misy foana ny fitahiana. Dia izay ilay antony hoe fanavahaka tisika, tiana hampahafantarina sika tsirairay avy izany hoe ahoana izany miaraka amin'Andriamanitra izany, ahoana izany miaraka amin'ny Kristy izany. Misy tambiny fisasaranareo izy dia misy valiny avokoa. Ka ninona zavatra ataonao tsy lany fotoana mihitsy ianao ny hoe manara-dian'i Kristy, manompo azy, lany andro, fa misy valiny avokoa ny fisasarantsika rehetra. Ka andeha ary sika hijery ny tenin'Andriamanitra, hisintonasika n'izay lesona izay hoe ahoana izany fanavahan'ny Tompo izany rehefa tena hoe miaraka amin'ny marina ny olona anankiray. Dia andeha ary sika hojerentsika ato amin'ny Levitiko sy toko 20 dia 14 no hisintonasika n'izay lesona izay. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa efa nolazaiko taminareo hoe ianareo no handovan'ny tany, fa izany no hanome azy ho lovanareo. Dia tany tondra-dronono sy tantely, izany no Jehovah Andriamanitrareo izay nanavaka anareo tamin'ny firenena samihafa. Amen. Izay teny izay no entina hitondrantsika lesona amin'izao hafatra dia nampitaina amintsika tsirairay avy izao, raha vavy sanadahy ato amin'ny Tompo. Araka ny voalazan'ny teny soratra masina dia fantatsika tsara ny tantaran'ireto zanak'Israely reto. Reto dia taranaka voafidy, taranaka Abrahama, Saka ary Jakoba. Ary noho ny fahamarinan'i Abrahama, Saka sy Jakoba no mbola mahavoatahy an'ireto zanak'Israely reto mahandraka androany, satria reto dia zanaka ny finoana, zanaka ny teny fikasana, zanaka ny fahamarinana. Ary fantatsika marina izany hoe fa maninona reto no navahana mitokana ao anatin'ny firenena maro. Misy firenena 100 zao tontolo izao ity, dia reto zanak'Israely reto mihitsy no navahana. Fa maninona reto no navahan'Andriamanitra, navahan'i Jehovah? Navahany reto
Satria tiany olohan'ny fiangonana, olohan'ny kristianina dia ataony mitoko mihitsy reto zany atao fianara ho ny mino, atao fitaratra, atao fianarana. Dia hitasika fa reto zanak'Israely reto tamin'ny anaran'i Abrahama, Isaka sy Jakoba reto dia tena hoe tagnatin'ny fahamarinana reto raha mandreny reto. Dia fantasika koa fa tamin'ny alalan'ny Jakoba no nahatonga hoe Israely, satria no nivokatra ny fahamarinana dia Jehovah mihitsy no niteny tamin'ny Jakoba hoe tsy atao hoe Jakoba tsony ny anaranao fa ataoko tonga firenena lehibe ianao dia atao hoe Israely ny anaranao, ary zany no mahatonga ny anaran'ny Israely mandraka ankehitriny hoe Israely, satria avy tamin'ny anara hoe Jakoba ny mamenoa ny tany efa nahazo sodrany tamin'i Jehovah ary Jakoba dia nameno ny tany dia tena hoe efa tonga firenena 12 ny zanak'Israely. Izay no atony na Israely ny Israely mandraka ankehitriny. Ary izay mikasika te magnisy teny rasy reto zanak'Israely reto dia voaozina. Izay mandasadrany reto dia voaozina, satria reto dia zanaka ny teny fikasana, zanaka ny fahamarinana, zanaka ny finoana. Zany hoe reto zany no fitaratra ho ny mino, reto no fitaratra lohan'ny fiangonana, lohan'ny kristianina, reto no mitondra ny zany hoe maha-kristianina sika zany dia reto Israely reto. Nalaina tamin'ny reto zany ny kristianina, nazoro, nasangany Jehovah zany reto mba ho lohany, mba ho fitaratra maha hoe mpanaratian'i Kristy. Zay no atony nagnavahany reto Israely reto, satria zay mihitsy ny voalazany teny eto hoe efa voalazako taminareo izy fa anareo no andovan'ny tany, ary za no agnome anareo ny tany holovanareo, dia ny tany tondra dronono sy tately. Zay le tany tondra dronono sy tately dia ny tany Kanana, izay nagnalany an'ireto zanak'Israely reto, nalaina tany amin'ny tany fandevozana tany Ezipta. Na dia atao hoe tany amin'ny tany Ezipta reto zanak'Israely reto, na dia mafiatoka dia hitasika fa nisy foana ny fitahian'Andriamanitra, misy foana ny fitahian'i Jehovah, misy ny masony reto, misy ny sofiny, ary misy ny tanany foana, izy no nanavitra azy, izy no namonjy azy, ary izy mihitsy no nangalaka ny tany anaty lavaka tagnatin'ny fotaka mandrevo tany amin'ny tany fandevozana dia teo an-tagnan'ny Farao reto zanak'Israely reto. Dia nampidiana amin'ny tany Kanana. Ino moa zavatra tsy nandalovan'ny reto zanak'Israely reto nandritran'izay nangalana azy tany amin'ny tany Ezipta zay? Nandalovany zany lozafolo zany, nandalovany tsy fisian'ny rano, nandalovany tsy fisian-kanina, nandalovany ny ranomasina mena. Fa hitasika foana hoe ahoana zany miaraka amin'Andriamanitra zany, misy foana ny fiarovany zanaka Israely na dia nanenjika azy Farao dia i Farao no maty tena amin'ny ranomasina mena, fa ny zanak'Israely tafita soamantsara satria misy ny herin'Andriamanitra, misy ny mason'Andriamanitra, misy ny hery. Ny hafatra tiana ampitaina amintsika amin'izay anefa fendry zavatra nolazaiko teo zao dia izasy ianao le taranak'Israely eto, satria ny taranak'Israely dia natao lohan'ny fiangonana izay mpanara-dian'i Kristy. Dia izay le taranak'Israely ka sambatra izay mialoko ambany elatran'i Jehovah Andriamanitra tsy mba hanazava mahory, ka raha mpanara-dian'i Kristy ianao manana finoana, manana fahatokiana fa ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia tsy hanazava mahory ary tsy maintsy avitra foana amin'izay rehetra mandalo ambany masosika. Misy foana ny fitahiana, misy foana ny fiarova, misy foana ny mason'Andriamanitra mijery asika. Izay le tiana hampitaina amintsika amin'izay hafatra zay. Ka andeha mbola faherisika koa ato amin'ny Jaona, ato amin'ny Jaona 10:2-4 koa tamin'ny testamenta vaovao amin'ny andron'i Jesosy Kristy indray koa no izy revasika an'izay lesona zay. Raha mijery tokoa sika dia hitoraka izao koa ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ondry, ary izy no vohain'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry mihain'ny feony, ary izay ondry tokoa dia hasoiny amin'ny anarany avy, ka entiny mivoaka ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy, ary ny ondry manaraka azy satria mahalala ny feony. Izany koa dia natao koa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny randrana ny lahatokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy. Jesosy Kristy indray koa no natao nanavitra n'izao tontolo izao, fantatsika tsara koa ny tantaran'i Jesosy Kristy, izay nagnavorany asika, nagnalany asika koa tagny amin'ny
Ilazany koa ny zoga sy ny hazo fijaliana mba hamonjeny an'izao tontolo izao. Satria isika zany efa tsy ambany lalàna intsony fa ambany fahasoavana amin'ny anaran'i Kristy, ary sisy afaka sisy azo idirantsika ny fanjakan'ny lanitra koa raha sy amin'ny anarany zany Jesosy Kristy zany. Dia izay koa no mpahafantarisika ato satria efa nanavitra sika Jesosy Kristy no fasiana tamin'ny hazo fijaliana, nanavitra an'izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy mahalala azy. Eto ankehitriny koa dia mampahafantatra sika ny teny, mananatra sika ny teny, manasa sika rehetra ny teny, midira mivavahady ety fantasika fa ny ato amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tery ny fanjakan'Andriamanitra, maro no antsoina fa visy no tafakatra. Fa manome soasika koa Andriamanitra amin'izay zavatra zay. Soasika hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, soasika handeha amin'ny fahaverezana. Ka raha hiditra amin'ny vavahady ety sika zany dia izay le idirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra, le mpanaradian'i Kristy, satria izaso ianao ihany koa le mpanaradian'i Kristy. Midira amin'ny vavahady ety, izay miditra ao dia ny ondry, satria izy lefa izy no nasolo ny randra-zanak'ondry Jesosy Kristy, dia efa amin'ny agnarany koa sika zany no mivavaka, zany hoe efa sy amin'ny alalan'ny mpaminany sy ny mpisorona tahaka ny tamin'ny andro Jehovah sony no hanompoantsika, fa sika rehetra dia mana fahefana miakohaka amin'ny Jesosy Kristy direkta, ny olona rehetrarehetra. Sisy hoe amin'ny alalan'ny mpisorona, amin'ny alalan'ny mpaminany, amin'ny alalan'ny apôstôly, fa sisy isan'izay intsony fa sika efa ambany fahasoavana. Dia manasa sika koa eto andeha hitady an'izany any Kristy zany, fa izany anie no hamonjy asika. Tsisy afaka hamonjy asika raha sy izy rery ihany, satria efa nameny Jehovah anazy ny fahefana ny etetany ny an-danitra. Amin'ny alala no idirantsika ny fanjakan'Andriamanitra, amin'ny alala no ivelomasika ety ambony tany, amin'ny alala no mbola ahafahasika manao an'izao rehetrarehetra zao. Ka te hanasanao aho hoe raiso Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainasika ho amin'ny fiainanao, hamonjena ny taranaka fara-mandimbinao, satria ny fisasarasika dia misy valiny avokoa, ny fanompoasika dia misy valiny avokoa. Ka raha sy mandray azy koa sika, satria izay mandray azy no fantany, izay nandray azy no mahalala ny feony. Ka raha sy nandray azy ianao dia sy ho fantany mihitsy ianao raha manao kristiana rodobe fotsiny, fa mila mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao dia miditra amin'ny fanoloran-tena, miditra amin'ny batisa, satria izay no hamonjena anao sy hamonjena ny taranaka fara-mandimbinao. Ary ny asa fanompoana ity dia misy tambiny. Tsy mamitaka sika mihitsy Andriamanitra zareo raha tamin'ny andro zanak'Israely. Mandraka ankehitriny dia mbola mikôty io fitahinany zanak'Israely io, satria noho ny fahamarinan'i Abrahama sy Isaka sy Jakoba dia mbola mitohy mandraka ankehitriny ny fitahina ho an-janak'Israely. Ka ny ato mitompo zany rehefa hoe mandeha amin'ny fahitsina sy amin'ny fahamarina sika, satria sika no lohany sy rambony amin'ny akona sika raha mandrenina, sika rehefa miditra fanoloran-tegna, sika rehefa miditra fanompoana, miditra lalala koa amin'ny asa fanompoana, dia izaso ianao no rambony, lohany sady rambony amin'ny asa fanompoana ity. Ny tsara ny ataosika dia ahitana fitahiana ho amin'ny akona sy ny fianakaviana amin'ny fara-mandimbisika. Ratsy ny ataosika dia lasa ozona amin'ny akona sy ny fara-mandimbisika, ka izay no atony hitandrema hoe mitadiavan'Andriamanitra amin'ny fahamarinana, mitadiavan'Andriamanitra mitahotra mikovotra, tena hoe ho agnatsika tsirairay avy any, tena hoe amin'ny fosika ny tadiavansika an'Andriamanitra. Aoka ho ampisaisika rehetra, miherisika rehetra, tsy misy mpanompon'Andriamanitra tonga lafatra, ary sisy marina na dia indray aza, araka ny teny Kristy. Fa isika ihany no mandresy ny tsara, ny rasy amin'ny tsara mba ho tonga lafatra ny asa fanompoantsika. Ary amin'ny alalan'ny finoana koa no hamonjena sika sy hampitombo andraisan'ny tompo asika, satria raha tsy misy koa ny finoana dia sisy azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa mila mino koa sika, ary mila atao voazoato koa tsara koa hoe iza kay ilay Andriamanitra tomposika, atao mazava tsara, satria marobe ny Andriamanitra izay tompony tsirairay, fa ny asika atao mazava tsara hoe Jesosy Kristy izay avy ary Nazareta, tompon'ny fahefana ny etetana ny an-danitra, izay ilay Andriamanitra izay tomposika. Masina io agnaran'io, masina ny teniny, masina io rano io. Io no fitaovana hoentintsika miady, sika kristiana miady amin'ny fahavalosika, satria ny fahavalosika dia fahavalo tsy hita maso. Ka izay no atony itenenany eto hoe izay mahalala azy dia mahalala ny feony izy, ary izy mialoha lalana asika, mialoha lalana asika izy rehefa
Rehefa nifasiana tamin'ny andro fijaliana izy ka maty dia nalevina nidina tamin'ny fenasita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo dia niakatra any an-danitra izy nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra Risto. Efa agny izy miandry tsara ny velona sy ny maty, mialoha lalana sika izy, efa manamboatra ny fitoerana ho sika izy. Satria sisy tiany ho very sika na dia andray aza, fa tiany ho tonga amin'ny fibebahana tadidio fa izaso ianao dia tian'Andriamanitra sika. Tian'i Jesosy Kristy sika matoa na ny loran'ny ainy tamin'ny andro fijaliana, nagnavorany an'izao tontolo izao ty. Ina nefa no tambiny azo sika raha sika tsy hiverina amin'Andriamanitra, raha sika mahazo fahafinaretana amin'izao tontolo izao ty. Ina ozy izy no tamboazonareo raha mahazo an'izao tontolo izao? Ina ozy izy no tamboazonareo raha mahazo an'izao tontolo izao ianareo nefa ho verina ianareo? Tadidio ry havana, azafaly amin'ny hoe mety be ny fiainasika aty ambony tany. Raha tsy manana an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamezana fiainasika sika, na manan-karena be, na mana diplôma be, mana mari-pahaiza be, dia tadidio fa sinosinona avokoa zany eo anatrehan'Andriamanitra. Omagno no havinao rahapiso, omagno ny paradisanao satria mbola tsy izao fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ty no fiainana, fa mbola misy le fahafatesana faharoa, ka izay maharesy ny fahafatesana faharoa, izay no handovan'ny tany. Izay no mampiazakazaka sika hoe torino filazany tsara, satria ny olona tsy halala an'izany raha tsy torino. Izaso ianao izay efa mahalala, izay efa mijoro, izay efa mahafantatra nandray azy ho tompo sy mpamozana fiainasika, izaso ianao no mahalala bebe kokoa ny anaran'i Kristy, dia mitory mampita ny hafatra amin'ny tsirairay, mitenena ihany aza misatra aza mangina ozy izy nataony an'i Paoly fa mbola manana olo maro amin'ity tanàna ty, amin'ny firenena ty, amin'ny manodidina sika. Izay no atao ampitana ny hafatra amintsika eto, midira amin'ny vavahady ety, ny vavahady tery, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tery, ary maro no natsoina fa vitsy no tafiakatra. Satria tsy hoe le fihazakazahantsika manompo no ilain'Andriamanitra amintsika, tsy hoe le fihazakazahantsika manao asa soa no ilain'Andriamanitra amintsika, tsy le fihazakazahantsika magnatanteraka ny sitrapony no ilainy, fa le fosika no ilain'Andriamanitra. Satria na dia hanao fanomezana aza sika, na dia hanompo sika kanefa ny fosika tsy omesika an'Andriamanitra, nefa ny fosika tsy matoky azy, ny fosika tsy mino azy, sika tsy mana fanantenana azy, dia tadidio fa tsisy dikany amin'Andriamanitra avokoa ny fanompoana izay ataosika sy ny fihazakazahantsika. Fa le fosika, izany hoe mitadiavan'Andriamanitra amin'ny fosika rehetra, amin'ny saisika rehetra, amin'ny herisika rehetra, tsisy fiasaram-pelasy, tsisy lainga, tsisy fitaka, tsisy lolopo, tsisy fanavakavaha, tsisy fanalikilia, fa amin'ny herisika rehetra amin'ny fahamarinana. Izay no sitrak'Andriamanitra. Ary mitadiava fihavanana amin'ny olona rehetra, aza mifandrafirafy, aza mifanirasira, aza mifanenjika, reseho amin'ny tsara foana ny rasy. Aoka mba hana fihavanana amin'Andriamanitra, aoka mba hana an'izany toetran'Andriamanitra zany sika. Ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia olona mana fahalemem-panahy, mana fanetretena, mana fankatoavana, mana fitiavana, mana fahonoana tena, mana fandeferana. Zany no ahafantarasika fa mpianatra ny Kristy sika, satria mitafy an'i Kristy dia mila mijoro ho sika rehefa kristiana, efa mpanaraty an'i Kristy, ary mila miditra koa ho anao izay mbola tsy tafiditra agny amin'ny asan'ny fanompoana an'Andriamanitra, dia manasanao koa hoe midira amin'izany vavahady tery zany, fa izany no hitanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary izany no hitana fierova, hitana fitahiana ho any ankonanao sy ny taranaka faramandimbinao. Andriamanitra tsy mamitaka sika, Andriamanitra tsy manavakava bolokoditra, Andriamanitra tsy mijery tavan'olo, fa Andriamanitra dia tia sika rehetra. Matoa mbola tsy rava izao tontolo izao, dia mbola sisy tiany ho very sika na dia andray azy, satria mbola magniraka ny mpanompony izy, mbola magniraka ny mpanompony tsirairay avy izy, andeana mitory ny filazany tsara, satria mety mbola maro ny mbola tsy mahalala, ka amin'ny alalan'ny fitoriana no ahafantaran'olo ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fitoriana no ahafantaran'olo hoe kay ve misy marina zany Jesosy Kristy zany, misy io Andriamanitra izay toposika io, ary ny Andriamanitra izay toposika dia lehibe noho ny Andriamanitra n'izao tontolo izao. Raha mino ianao dia iseho aminao ny voninahitra. Ka izay no ampitana ny hafatra amintsika eto, andeha mbola ho faherisika koa ato amin'ny Matio toko 12 koa zany teny zany, ho fehin'izay rehetrarehetra zay araka ny volazan'ny teny ato koa Matio toko 12:29 dia mivako ty izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy: indro ny mpanompoko izay nofidiko,
malala ny foko, izay sitrako ny foko indrindra hapetrako amin'ny fanahiko ary hitoro ny rariny amin'izay ntilisa izy. Amen. Izay teny izay no hamaranantsika ny teny fampahirezana eto ny hafatra. Eto indray dia ho asika mpanompon'Andriamanitra izay olom-boafidy rehetra mizoroa andehana mitady an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana, amin'ny fahendrena, fa izaso ianao dia olom-boafidy mahatoa tafiditra ato amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izaso ianao mahatoa tafiditra ato amin'ny sitrapon'Andriamanitra hanao ny asany dia tadidio fa tian'Andriamanitra mihoatra sika. Tian'Andriamanitra mihoatra sika mahatoa mbola hampanaovy an'izany asan'izany. Maro ny fahalotoasika, ny faharasiasika tagny amin'izao tontolo izao. Nefa sy nijery ny lesoka sy ny fahalemesika sy ny rasy vitasika ny tompo, fa mbola nalainy ny avaka tagnatin'ny maro izay le fanavahana. Nalainy ny avaka tagnatin'ny be sy ny maro, nampahafantariny ny asany, nampahafantariny ny sitrapony, nampahafantariny ny fanjakana, ary asehony asika ny tavana, ary miresaka amintsika andro aman'alina ny tompo. Dia tadidio fa tia asika Andriamanitra. Ka aoka isika izay efa tena hoe mpanompon'Andriamanitra, tadiavan'Andriamanitra amin'ny fahamarinana, ataovy ny asany, ary aoka sy atao hoe amin'ny fahaizasika na amin'ny fahalalasika na amin'ny fahatakarasika no anaovasika ny sitrapon'Andriamanitra. Satria izaso ianao ilay nifidiny, irahany, nagnapetrahany fanahany dia ny fanahy masina handeha hitory an'izany filazany tsara zany amin'izay ntilisa rehetra. Izaso ianao no nifidiny amin'izany dia ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy azo agnalana, tsy azo agnapiana ny teny voalaza ny teny fikasana, fa izay voalaza ny teny soratra masina no ampitaisika hagnanarana izay ntilisa. Satria izaso ianao ilay fitaratra, izaso ianao no fahazavan'izao tontolo izao. Ka raha izaso ianao no masaso dia izandray no hanasira azy, ozy ny teny soratra masina. Ka amin'ny alalan'ny izaso ianao koa no hamonjena ny ankonasika, ny fianakaviasika, ny manodidina asika, ny mpiara-belona amintsika. Satria izaso ianao no nandray azy, izaso ianao no mahalala bebe koa ny momba an'izany Kristy izany. Izaso ianao no mahalala ny sekreny rehetra sy pahafantariny ny sitrapony sy ny fanjakana. Amin'ny alalan'ny izaso ianao no hitory an'izany, hitory ny fibebahana, hitory ny famonjena, hitory ny batisa, hitory ny fanasitranana. Marobe ny asa sitrapon'Andriamanitra izay nampahafantariny asika. Izaso ianao ilay solon'ny apôstôly 12 izay handeha hitory ny filazany tsara ho famonjena ho an'izay ntilisa rehetra. Satria mbola maro ny tsy mahalala an'izany, na amin'ny ankonasika, na amin'ny fianakaviasika, na amin'ny mpiara-belona amintsika, na amin'ny mpiray tanindrazana amintsika, na amin'izao tontolo izao ity. Mbola maro ny tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ka mizoroa ho asika izay efa kristiana, efa tonga lafatra, eny fa na dia mbola hoe mbola sy tonga lafatra aza ka efa mba agnatiny izany asa fanompon'Andriamanitra izany, mitadiavan'Andriamanitra amin'ny herisika rehetra, amin'ny tahotra, amin'ny kovotra, aoka hanazan'Andriamanitra sika. Ka ny hafatra tiana ampitaina amintsika izay mpanaraka ny pazy, mpanaraka sy tapaka ny fandahara rehetra eto, ny hafatra tiana ampitaina amintsika eto dia mandraisa an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpambozy amin'ny fiainantsika, satria efa nazy ny fahefana ny tany sy ny lanitra sy rehetra ho aminy. Amin'ny alalany no idirasika ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny olona mialoko ambanin' Jesosy Kristy izany dia tsy manazava mahory. Mety ho mandalo ady sarotra ianao, mety mandalo olana, mandalo fizahatoetra, fitsapahanoana ny zanak'Andriamanitra, fa raha misy ny olana, misy foana ny vaholana. Fa ny anjarasika dia mila mino, mila manafaharetana, mila matoky an'Andriamanitra, satria izay telo izay, ny fitiavana, ny finoana, ny faharetana. Izay zavatra ilan'Andriamanitra amintsika, fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Ka mila manantena io Andriamanitra izay diposika io sika, ary mila mino azy, mila mankatòa azy, fa izay no hitasika ny fitahiana amin'izay rehetra ataosika. Ka te hampahery anao aho, ho anao izay mbola sy mandre, ho anao izay mbola sy nandray azy mihitsy ka maheno an'izao hafatra izao ampitaiko eto aminao, dia te hanentana anao aho hoe raiso Jesosy Kristy ho tompo sy mpambozy amin'ny fiainanao, midira amin'ny fanoloran-tegna, midira amin'ny batisa, fa izay no hitana fiarovana bebe koa ho anao sy ny ankonanao, hamonjena tahaka ny namonjena ny taranak'i Abrahama sy Saka reto zanak'Israely reto, no ny vokatra ny fahamarinana, vokatra ny fankatoavana, vokatra ny fitiavana. Ka rehefa ao aminao le fitiavana, ao aminao le finoana, ao aminao le faharetana, satria ny olo miaraka amin'Andriamanitra koa dia tsy mila taitaitra na mikoropaka. Mety hoe misy zavatra angatahanao valim-bavaka, sa tonga aminao dia izany moa no mahakivy asika. Ho asika mbola sy tena hoe mahalala ny sitrapon'Andriamanitra, mbola sy mandalina teny soratra masina. Ho izay mivavaka foana, fa izay tsy mahita valim-bavaka. Ny miaraka amin'Andriamanitra dia mila faharetana sy taitaitra,
fa Andriamanitra koa dia mijery ny toe-posika hoe hatraidra le finoasika, hatraidra le fankatoavana sika, hatraidra le faharetana, hatraidra le fahatokesika azy. Izay ilain'Andriamanitra amintsika koa dia mila manana faharetana ny miaraka amin'Andriamanitra, misaora amin'ny zavatra rehetra. Raha nangataka vavaka aminy ianao ka tsy nivaliany dia misaora azy. Mahaiza makasitraka amin'izay rehetra mandalo ambanimasonao, aza monimona, aza migonogona fa zany nahalasaka ny zanak'Israely. Satria olona fa tsy tokony hitany ranomasina mena, fa noho ny fimonomonoana, ny figonogonoana dia mbola nitany ranomasina mena satria tsy mahazaka le fizahan-toetra, le fisapafinoana, le fisedrana. Monimona foana ka aoka sy hanao tahaka ny zanak'Israely, sao dia lava ny fizahan-toetranao, sao dia lava le fisapafinoana, le fisedrana, fa atao zay tonga eo ambanimasonao zany dia katoavinao. Tsara ny ameny anao dia misaotra anao Tompo fa namenao an'ity. Ratsy ny ameny anao dia misaotra anao Tompo fa nampandalovinao an'ity mba hahaizako bebe kokoa ny sitraponao, mba hiorenako bebe koa amin'ny sitraponao satria sika tsy maintsy mandalo an'izany. Tsy maintsy mandalo an'izany zanak'Andriamanitra ary izany no ahitana hoe ny fanahy voafora voazahan-toetra. Satria raha tsy voafora sy voazahan-toetra anao dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ny olona voazahan-toetra voadio masina sy mahisy lalana sy marina, izay no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka tsy maintsy mandalo an'izany sika mandra-pahatonga Jesosy Kristy agny amin'ny rahalanitra, dia tsy maintsy mandalo an'izany fisedrana zany sika, mandalo fizahan-toetra sika, mandalo fakapanahy sika, mandalo fisapafinoana sika, satria izay no hagnasora ny fakamangidy ao anatisika. Izay no hamasina sika, hamasiny ny tegnanao, hamasiny ny teny avoakan'ny vavanao, hamasiny ny famindranao, hamasiny ny fijerinao, hamasiny ny tegnanao manontolo satria telopolon'Andriamanitra io vatasika io. Ka mino fa voarainao ny hafatra dia ho anao zay nandre teto nanaraka sy tapaka ny fandaharany dia tononoko aminao izay tenina fafiko teto hitondra fitahiana ho an'ny ankonanao taranaka faramandimbinao ka ho anisany olo tafiditra ato amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny ianao ho pakatoa mpihaino azy handray azy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao mba hamonjenao ny taranaka faramandimbinao ka hita fitahiana eo ambany ny fiarovan'i Jesosy Kristy ianao amin'izay rehetra renao teto ka inoanao ka katoavinao dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ametrahako an'izay teny izay dia makasitraka sika rehetra koa ny haino sy tapaka ny fandaharateto mino fa voaraisika ny hafatra, voaraisika ny lesona na dia fo izay voalazako teto izay dia ny fanahy masina koa no hametraka bebe ao am-posika tsirairay avy izay rehetra sy voafehiko teto dia ho faranasika mivavaka ny fotoana teto dia andeha ary isaotra ny tomposika amin'izay teny izay tena hoe ny fanahy masina koa no hametraka ny teny ao am-posika tsirairay avy izay nandre ny hafatra teto dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hitondrako ny vavaka eto. Ray masino mbola misaotra anao indray izay tamin'ny teny hafatra izay nampitondranao ahy teto, misaotra anao amin'ny didy aman-draikitra izay nampitondranao ahy, misaotra anao koa amin'izay rehetra nandre teto ny hafatra teto dia raha izay rehetra tsy vita voafehiko teto Tompo dia ianao no hametraka ny teny ao-pony tsirairay avy hampitombo ny fahalalana sy ny fankatoavana ka hikasika ka ho maro ny olo voavonjy amin'izay hafatra ny fampizarana izay ka kasivo ny toe-pony tsirairay avy ianao no handresy lahatra azy ka hiditra ato amin'ny vavahadinao izy ato amin'ny sitraponao satria sisy afaka hidiranay agny amin'ny fanjakan'ny lanitra raha tsy amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy Nazareta tompony fahefana etiatanana ny an-danitra no manana izany fahefana izany ka aoka atsapan'ny fahalebiazanao, atsapan'ny herinao, atsapan'ny voninahitranao ny tsirairay ka mba sisy hiala maina fa mba ho mpihaino mpakatoa an'izay rehetra nafafy teto ho voninahitry ny anaranao dia apetraka amin'ny anaranao izany vavaka izany ka mangataka ny fanahy masinao lehibe indrindra no hanokatra ny maso-panahy ny tsirairay, mangataka ny fahendrenao, ny fahamarinanao sy ny fanetretena ny fankatoavanao ny hirosaka amin'ny tsirairay izay rehetra mandre ny fandaharana ity, hanokatra ny maso-panahy ny ampitombo ny fahalalana, ny ampitombo ny finoana ary ny ranao koa ny hikasika ny tsirairay avy ka hiverina hiekoka eo anatrehanao ny tsirairay mba ho tafiditra atao amin'ny fanjakanao dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana sy ametrahana izany vavaka izany makasitraka Tompo voninahitra dia ho anao rery ihany hatramin'ny anio mandrakizay. Haleloia, amen. Amen. Izay ary no hafatra izay nampitana amintsika rehetra makasitraka sika rehetra izay niheno sy tapaka ny fandaharateto dia samy mitombo amin'ny fahasoavan'ny Tompo daholo ary mahareta hatramin'ny farany dia ny voninahitra ny averiko an'i Jesosy Kristy rery ihany ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Haleloia, amen.
Amici, so sì.